ofera fanomezan-tsoana rindra hovelomy ny fifisinanja miaraka amin'ny rahalala sy Christophe Rabiarimanana mandray feo sy mandrindra teknika ary manatombotosa nanja Razafindrokoto mba nanmanao ahoana ianao zay ry faniry efa tsy dia maninona ntsony re zary tadafara fa misaotra sady saorana an'Andriamanitra fa tsapako mihitsy hoe mampahery ahy izy na dia tsy hoantsony azy ne ka ianao koa tsy tokony hoe ketraketraka izany fa mizaha mihoatra amin'ny fiainana hainao ihany fa ianao mbola ao anatin'ny fahatanorana mbola lavitra ny lalana zay aloha dia marina fa indraindray anie dia lasa ny saiko ry dadafara hoe za zany dia kambody tanteraka dada sy neny iny efa lasa izany efa ity vavitokana fa tsy mba misy mpiray-tam-po amiko akory izany tena hoe vady boribory aza mieritreritra an'izany renao anaka tadidio fa zahay fianakavianao tsy hanary anao izany mihitsy zanakay ianao ary ray raha aminay ka sanatria aminay izany hoe hamelanao rery izany ry faniry misaotra rery dadafara za koa mino fa Jesosy tsy mba hafo ihany andao amandrakizay izay ny eo ahy mahiriza fa mbola lavitra ny fiainana sa hiara hipetraka aminay ianao za kosa aloha ry dadafara tsy mamana ny eritreritra ny alato izany mihitsy tato anoteraka ary mbola tato koa ny tezainy dada sy neny afo ny fahavelona ka tsy alato izany mihitsy aloha fa maninona nefa raha mipetraka any aminay toko tia malalaka ny trano any sady misy efitrano azonay omenanao ihany koa ingeo mba hipetrahanao tsy ry dadafara tsy hoe tsy tiako ny any aminareo fa aleoko ihany mijaronato ka za sy ny mifaranao nefa zao efa nieritreritra fa hoe any aminay ianao mipetraka misaotra indrindra rery dadafara nefa izany akory tsy midika hoe tsy ifandray tsontsika raha tsy hipetraka any aminareo ahoana moa tsy ifandray ry faniry tsaroa fa zahay dia tondray mandreninao ihany ka mbola nanana izono mitaiza ary mamelona anao mankasitraka dadafara Andriamanitra ny hitasombanareo manana tokoa manana anareo tsaroaka ihany koa ny afatry neny fo ny fahavelony fa ny fitiavana ho izy ny lehibe indrindra marina ny azy zay no izy raha vola aleo izy hijanona any raha zay nyty fangatso ny resenao lahatra faniry hoe tsika mivady dia vona nitaiza sy amelona azy raha toara inona ny tsy efa nilazaiko fa tsy mety kaly sady aleo koa hijanonao ka manjary mampitombo ny kapokambary fotsiny andray kosa ty vavanao raha toara marina izany ko nividy bary ange zao efa miakatra raha vola tsika ary zao fararaniko toko tia ny varina ampiakarintsika farany teo efa ho naharitratra ray taonina latsaka kely na izany azako zanakanabavinao nge iny raha toary tsaroa fa manana didy amin'iny tsika za dadafarany aza tsy miraikako ianao koa tia ny to mitady raharaha amin'izany eo ka mba hisoroakontsiny eo anatrehan'Andriamanitra sy ny fianakaviana mantsy ny anytanjoko raha toara tsika koa mba manany aminy fa tsy dia hoe sahirana be akory ka na sahirana na tsy sahirana aleo izy hoany ianao koa tia to lalina ka dia ahoana marina moa izany ny fandamina ny fianakaviana amin'ny anjara-detintsika melomana ny faniry sa hoe tsika daholo mandray an-tanana any aminy inona fianao ve mitapy fa mitapy ahoana koa raha toara iza ny tadavinao iantoka sy andray an-tanana ny fiainan'ny faniry manontolo ko raha tsy mpanao asa soa aminaoko inona moa ny olana amin'izany ny tenin'Andriamanitra aza mampianatra antsika fa manaova soa amin'ny olona rehetra
fary salama kifa misaotra ry faniry andrimy manakory zako efa salama tsara tsy mana fa misaotra ny tompo e ay tsara kosa zaniko ka ina ny vaovao retsy a fa savan'ny tompo sy ny famindram-pony rery ny fara zay kosa aloha dia isorana azy isan'andro san'andro raha mbola velonay mihitsy ary andeha ho aizy ndry izany andeha hitsongy ravitsonjy eny an-tsaha fa hoentiko atao loaka amin'ilay fitsangatsangananay tanora kristiana rapitsiko maninona tsara zany hoa za io zao avy na mofo tsaramaso mena kely mihitsy dia akan'izay aloha za ataoko fangarony reny fara dia tsy menatra ve ndry nitondra sy ampiseho an'izany amin'ireo tanora namandriry faniry dry fa ahoana moa no menatra taoko ty loaka tsara be any zany ravitsonjy tsaramaso mena kely zany misaotra an'Andriamanitra aza fa mbola omeny an'izaniko eny izay aloha tsy laviny ny zana sy ny asan'ny tanany re dia adidina ry ny fara fa hono marina ho ahy ndry ty moa izany dia tsy eritreritra niverina hianatra tsony ka zany ery ny fara vao afaka sepe dia nijanona fa tsaraky ny ntsony ka raha hoe niverina aloha ohatrany tsy dia mazoto firy-tsony fa hoana ka ny saiko efa tsy dia maharisika tsoniko ka nefa nge ny fianarana tena nisan'ny fitaovana mahomby ahafahana miatrika amin'ny fiainana ry faniry keko saingina hianatra za aiza reny ho ahitako volandoavana ny sary ampianarana sy ny sisaka ny tena efa ka amboty sao indray ary manino indrira ampianarana amin'ireny fianarana asy ireny ohatra ny ahona koa izany ry ny fara tonga ianao ie reraka mihitsy any lanjan'reto arombe reto inona hono ny vaovao tany an-tsena tany ina moa ny zava-baovao eo fa ohatra mahazatra ihany entana mirantiranty sy olona mifanaretsaka amin'ny be dia be izay no mahatsena aziko ambom-pionany be sy ny maro oe veloma hono ianao ozy faniry fa hitako teny andafy avaratra izy ay manahoana izy ihany anizy ihany fa mba efa salama sy miramira nendrika ery aloha izy tena misaotra an'Andriamanitra tsara kosa izany ko fa nampalahelo andray angeny ianao vavy fa ahoana raha vola andeha hitsangatsangana hono ny tanora kristianina dia ravitsonjy sy tsaramaso mena kely mba loaka hoentina inona ny mampalahelo amin'izany izao e ka tsy mba misy na dia vonga kena kely ray akory azako izany ve dia tsy mba hamenatra nefa mba hoe fitsangatsanganana io indray raha vola fa mila raharaha ohatra indray n'ilay zafy izy ary raha tsy menatra hitondra an'izanyko ianao indray no miseho sarotiny eo ka na zany kosa aza raha toara ndre honena ihany any fony tena dia mba nomeko vola izy hividianany hena kely teny an-tsena sady izy koa nge zanaka fa tsy hoe olo-kafa koa raha toary fa le raha matoty ary ahoana mihitsy e fa hoana amin'ny ahoana koa fa tsy azoko izay tiany olazaina e ny fahasairanana sy ny fitadiavam-bola ato an-trany efa mazana ka mbola omenao an'ny faniry ihany ny vola tokony hividianana provandriko soa ve aza dia kizitimbelona ohatra io re raha toara izay vola kely hividianany hena koa zao dia mampaninona anao ka mahasambatra kokoa ange manome noho ny mandray e tsy raha toara mihitsy izany e ny azy ary ho alaina ko ianao indray no anome inona no alaina fa tsy mazava amiko dia hita mihitsy ianao hoe tsy te hivoatra ka tsy maraka fa tsy te hivoatra hoana koa e aza vao tsara mihitsy aloha izay tiana ho ambara fa ohatra mampisavorovoro ny saiko ilay resaka ataonao aleo izany ho any fianao koa ty ndo lalilako andeha karakara ny sakafo fa ny ority me mikisaka ihany ny anoanana koa me manatona oay fa zao tokoa raha toara finona ihany ty zaozao efa ho lavy ty raha vola ny resaka ho aza sy faniry dia nantaniako izy raha mbola vonina hianatra izay indray le raha matoty sy ny retirety fa miretirety ahoana koa fa raha toara koa izany dia ianao izany no ampianatra amin'ny faniry ve sa ho ampianarinao momba amin'ny fanakotrena koa izy tsy hoe izany fa rehefa nandinika aho dia izao inona indray mba ho fandraisana didintsika amin'ny faniry sy ho fitsinjovantsika ny hoaviny dia aleo izy asaina mianatra asa izay ny anaovako efa mirediredy ianao raha vola andray kosa
raha mitsipona kotrany tsy hainy dia asa ivomakatio ampianariko fa ny vola ato an-trano aza lany laninao amin'izany raha matotia ty vavan'le ranga ty marina mafy ndro dia tsy hainao fa ny zanantsika any an-taninarivo koa ange ka mianatra ary mila vola ampianarana azy tsika fa ifaniriko angamoa tsy zanakao ka zanaka nabaviko iny raha matotia sanginina terako aloha vao nian'ny hafa mazava sao dia mba nananao tsiny eo anatrehan'andriamanitra izany teninao izany ratoara mba marina ny tenin'andriamanitra ihany koa nge efa nilaza fa omeo rary ny kamboty asa aloha fa mpiaritreretana ihany ny ahy iny dada fara salama ary faniry ary ndeha ho aizy indraiko izany no to manao metimety sady izay indray to mitondray tamafezatra ka anio ny le fitsangatsangananay sampana tanora kristiana ao am-piangonanay ngatsy ny teneniny fara taminao ay tokoa moa anio le fitsangatsangananareo sady isorana ny tompo fa mibalikerik abe masandrona mivadibadika aza ny andro mariny izany anaka dia mahita fahafinaretana ary dia mahazo fifaliany zato izy sotra indrindra rery dada fara izay aloha fa aleo andeha efa sao dia taraika tsy tiako mano sao dia za rery indray sisa nandrasana ka omendalana renao dia ho tsara mandroso ho tsara miverina rery faniry sotra rery dada fara tahiny tompo ianao efa ho ray volany zao ny nahafatesan-dranabavy ataoko fa efa fotoana fikarakarana ny fananana rehetrako izao dia inona izany zao ny tsara atao voalohany ka aleo aloha eritreretina tsara izay ho atao ka lasa mborina eto an-davarangana nge ianao izany ratoary ay ianao koa manaitra ka tsy azoko hoe inona zao mampiasa sainanao eto misy inona tsy misy ninonina re mba mieritreritra fotsiny aho hoe nanatombo ny vokaparintsika tamin'ity taona ity tena say kosa aloha dia isorana n'andriamanitra lehibe mihitsy ratoara hainao ihany fa oram-baratra nge tamin'iny fahavaratra iny ka nanjo isorana azy fa izany tokoa no hoe andriamanitra no mitasy manambina so ihany koa aloha fa misy an'ireo olona mpahody avandry eto tanàna dia mba tsy nahavanina mihitsy ny avandry aika izany ianao mitoky amin'nyreniko ko maninona tsoroko aminao aloha ratoara fa za indray dia tsy mba mentehatra sy matokitoky an'izay mpahay ody avandra anao izany fa ahoana raha vola voaozina izay olona matoky olona ho ny ten'andriamanitra ratoara sady fahavetavetany ao an-tren'andriamanitra ihany koa manao an'izany ody avandra izany le raha matoty koa izany dia tsy azoko mihitsy efa io ny fomba mahasoana ataon'ireo razam-behatra izay ko fahavetavetany ao mason'andriamanitra ahoana koa ka tsy hitrapon'andriamanitra izany raha ngatia ny anao koa izany dia efa fanaovana tsinitsinina ny fomba mampanao mihitsy raha izany ka tsy hoe fanaovana tsinitsinina fa ny azy voalaza ao amin'ny baiboly ihany ny ano ankatoaviko ratoara ary mangina amin'izay ka za koa ve moa aleo doika anao amin'izany eto e ka ny marina tsy maintsy ambarako fa zao marina ho aratoara ahoana indray atao ahoana tokoa moa izany zao mivokaparin-dra vololona amin'ity fararanyity tsy azoko ka ianao ihany fa raha vololana bavinao efa tsy oantsoniko nefa ve dia ho vita ny faniry avokoa ny anao andro varisesa mbola tsy vita izy raha teo vavitokana raha tsy diso a mantsy dia mbola kelikely ihany reo vary efa vita tamin'ny fahavelondrenony tsy olana izany fa ataontsika izany hoe ho ampitsika izany faniry amin'ny fikarakarana sy ny fampiakarana ny vokatra izy ary ty ohatra ny tsirototra amin'izany akoriko ka mahambola tanora fanahy azy dia mila tonona akaiky izy re ratoara dia ahoana izany ndao resahana iziko sady le varena tamimbara nge efa ohatra ny mavimavy daholo ny azy izy raha tsy oko fa hoana nalalànao an'izany ny fanena tamiko tetsy amorona izy fa hoe andeha hitsangatsangana hono ny tanora kristianina ay tokoa moa androany zareo le mitsangatsangana ay marina izany kinona izany fa aloha rehefa tonga izy vao makantsika mivady dia izay zany ko ary aleo aloha andeha hanasa lamba ratoara sao dia tsy homainao ihany ireo lamba eforaiko veta be ireo
Faniry aisindry e mandrosory aty atrano fahato ah e manahoana hono zatondry salama rery ny fara fa misotra tsara kosa zany ka mahazo toerana lalonareo mivady aleo dadafara etsy dia ny fareto misotra indrindra kia eka inona ho no vavao reza mivady a kinona moa fa dia zao tombonandro fa vao omeny tompo antsika izao e marina izany ary dadafara ho atao tsy ahita teny izany mba mitenena re ianao raha toara fa aza dia manjonitra ohatry ny akovoakapokoatra io a samarary dadafara tsy zany rehefa zao no izy ry Faniry hoe ahoana ny antondianay sy ny faranao a dia nikasika andro volo varinareo tamin'ny mbola fahavelo mamanao fantatray mantsy fa mbola betsaka ireo varinareo eny an-tanimbary mbola tsy vita kanefa izy ao efa raha mahita fa efa mavomavo be sady efa masaka ay dia hoe ahoana moa izany no tokony atao amin'izany ka atsotra ka rehefa nandinika izay mivady dia ho ampianay ianao anao vary izany hoe hifanometana antsika manomboka amin'ny fijinjana azy hatramin'ny fihinanana azy inona koa ary ty lazainao raha toara dadafara ty koa dia mba mampomeka ko marina izany niko anondrana indray mantsy ianao io a fa manondrana ahoana koa raha vola ay dia izay akiry Faniry tsika raha teo kristianina ka aza manandry fa tsy hoe anambaka andry akory izay rehefa mampiakabokatra tsika e sady ndry raha teo ange zanakatrano fa tsy hoe olo-kafa akory dia misaotra sy mankasitraka indrindra rery dadafara sy ny fara tena tsapako mihitsy fa na tsy eo ntsony azy dada sy neny dia tsy mba manary anareo provon'izany fotsiny zao fahavononanareo anampy azao ka izay re tsy le mampiavana antsika ataoko fa mbola didinay amin'ireo koa ange izany e dia ono a rovina moa izany sika nanomboka ny asa tsy alovy amin'ity herinandro ity ihany dia fa tomboka na rapitso dia rapitso ihany aza moa inona ny olona izany mihitsy so koa mantsy dia diso taraiky be raha vao mangatakandro tsika koa dia iza tokoa moa izany ny fanampy amintsika anao an'ilay vary zahay tokoa izao ny saika adinoko aleo fa ilazantsika ary dadakaby eny an-dafy atsimo mba hifanometanana amintsika dia ahoana ny sakafony mihinana any an-tranony izy fenao ve adala raha toara olona anao varinao ve dia tsy etohanao sakafo aza metaladala eo ianao sady hatraminao viana koa nisy an'izany tsy izandray ary mitadiavinao sahirana andro ny sakafon'izany eo aminao ka amin'izao anie raha vola ka efa sarotra mividim-piaina ka na izany aza tsy tokony ho kahidy ohatr' izany ianao ry toara olona nampy anao soanao ve dia atao ahoana ny hijery azy ireo fotsiny za kosa aloha tsy manaiky an'izany ka dia ianao izany no isahirana ikarakaran'izany eo tsy maninona mihitsy tsy olan'izany fa leo ataoko raha izay ny olanao ataoko amin'ny fotahaka ny ho an'ny tompony afa tsy ho an'ny olona izy koa ngefa nilaza fa mifanompo amin'ny fitiavany dia mahereza zany ianao mahandro vary sy laokan'ny olona tsy latsaky ny roapolo raha izany ay ary sao dia tokony ajanona ary izany ny findramanandry zareo ry izy mivady ohatra lasa mampisy famalinanareo mantsy ilay izy tsisy mijanona izany eo ry Faniry tsika telo mianaka tsy hahavitany io izany ngeza nge ho tanimbarinareo io izay kosa aloha tsy maintsy vita io retsy fa aza manandry oentintsika mambavaka io mba ho totosa tsara ny zavatra rehetra za mihitsy ry ny fara za koa mihiny fa vita io rehefa ankinina amin'ny tompo ny andra vola dia tsy mahita fa tsy miaroaro anikala Faniry foana razo fa ho hitany kely eo tsy ho ela dia eto an-tanako ny zavatra rehetra nga akory eo misy anazy raha tsy an'ny anabaviko daholo fa hono marina ho aky nanahoana fitsangatsangananareo ay nahafinaritra be mihitsy ry ny fara izany ve sady nandraisana fampianarana be dia be avy amin'ireo namana sy mpanompon'Andriamanitra maro mihitsy tany fa ny fara nga ahoana tsara kosa ko anisan'ny zarena tamin'izany izao ny mahakasika ny hoe tanora taratry ny filazantsara ary tena nanovy be nge ianareo raha izany tahaka nino masaka ve ny sakafo raha vola za zany efo safotro ny anoanana ko matsiaro refina angahony tratoara
efa lerany zaoko ko maninona raha nandrasana teny ampambolona fa zange izao efa andeha hanatra ny sakafo mpanao vary tsy androko tena loko mihitsy avy hatrany dia no dia aty aloka ianao koa izany dia tsy mba mahary-pery mihitsy raha izaniko finona aloha no nataonao loka ao e tsaramaso sy enomby za indray tsaramaso ka reny loka maro anakako sady nataoko be rony dia amin'izay misy itrofana tsara ka tsy efa natao ohatra nitondraka mananjary izay ny roniny tsy taitra ianao fa rehefa mihinana eo ianao dia ho tsapanao mifankafizanao azy tsy misaotra an'Andriamanitra azy ianao misy an'izany any ananonany ane ary izao raha toa raha misy olona tsy mahita an'izay ho arapaka akory dia maninona izay nanaovako anao hoe isaora Andriamanitra raha mbola omeny hanina sahazanao isan'andro ianao fa ny tsy manako hanina azy efa mampalahelo tsisy esako saina amin'izany fa izay hinanako aloha izao no everiko raha vola indray izany mba toetsain'le ranga ty marina ianao izany ange ka ohatrany tsy mba manana fo mangoraka azy reny akory ka tsy misy hidirakoko mba mahaiza ihany hoa malala tanana sy mitsinjo ny hafa fa aza dia kejainy fitiavatena sy tia kely oatra izany raha toara raha faizin'Andriamanitra amin'izany teninao izany ange ianao ka asy anjoanao ely izany fa aza be safary eto ianao ka dia lazao fizany indray be safary hitako loary le anina dia eto aty hinanana azy fa sy ary hitanao eny ampamolona eny anga faniry ye fa ahoana omena anina koa nga kialakely iny raha toara vary ny ange no atao ao ka ahoana izy ny tsy omena hanina aminao tsy izy ve tsy efa mihinana ao an-tranony ao aza mba sarotra ka nasy tia tena ho ahy ianao reny ianao mipingapinga ery maka nitrondronao amin'ny tambaranyko izay sakafo masaka omena azy koa dia mampaninina anao sady zanakao ange inona dia zanakanabavinao azy izy rehefa kamboty kely iny ary mangina amin'izay koa tia vavaka tsy misy hinanako anina ka tsy mety ny toetsainao dia tsy maintsy ahitsy raha toara ko maninona raha io tongotra o bingo be io no ahitsy andray izany mba favan'le ranga ty marina ka ny ianao tsy inona tsy misy hafa-tsy ny faniry iny foana no arovanao eo ho hitanao tsara fa mbola ho voafingana iny ray andro any dia efa mampitandrina raha toara matahoran'Andriamanitra fa raha iny ny finganina dia tadio fa tsy afabela amin'ny fanamelohan'Andriamanitra sy ny anjoanao ianao efa mampitandrina anao mihitsy aza tsy averanao koa izany fa aferako raha vola ataovy moko Dadafara ahoana ao ve ny fary izay fihinany lanao azy nga tsy efa vita daholo moa ny vary ndraiko ka momba an'izay mihitsy ary izao ny antondiako aty aminareo mivadiko izany fa saika mba hisaotra anareo tamin'ny fanampianareo ay ve ze izany ka mandrosoa ato izy raha vola ahoana raha toara ino ny kiala faniry fa tonga hisaotra antsika ampandrosoa izy rea odrery ny fara ay mandrosoa ke aty fa aty ambony androso tokoa moa zaniko ka ina ao no maresaka netindry avy andro faniry nga dia misy hoe maresaka firy fa nahavita sy ny fampiakarana ny vokatra rery ny fara noho izany dia tonga anatitra fisaorana sy fankasitrahana ho anareo mivady tsy izy tokony isorandrika izany faniry fa izay tokony nataona ihany ange ny nataonay kana zany azako Andriamanitra ny tena tolorantsika fisaorana be dia be fa izy ny nanome fahafahana nahazona ny vokatra retsy sa ahoana raha toara izay tokoa angahy ary aloha ndefa mbola misy zavatra ho alehako eny an-tafetsinanana ohatray fa ho aiza tampoka teo koa ty ianao raha toara fa nizy ary ve mbola miresaka amintsika dia andesa ty ianao ka maika ako tsy maninona rehefa za koa anetsy dia aritra be firy ry zareo tsy maninona mihitsy ani ianao na hijanjanona kely eto amin'ny faranao eto ary andoary vomanga ao aloha kiala faniry hinana ny ravola eny tokoa aleo aloha ndry mihinam-bomanga faiza dia hojerena amin'izao fotsiny dia efa misahirana ary koa zato nareo marina moa izay fa lasa aloha ndao ary dia mbola mamerina fisaorana rery dadafara efa voaray izay
aleo fa ararotiko amin'izao tsy mahahoan'ntiala faniry izao ny fijokotsokoko ao an-trano. Aleo ihany aloha tazatazanina ny manodidina ka sao dia misy mahatsikaritra eo hoe pitsehako ny tranon'ny kialan'iny. Tsy misy olona ka sady ny olona koa izao mbola variana ny atsataholy enganeka mba ho lava resaka kiala famiry sy rahafola dia amin'izay aho milamina tsara mizavan'ny taratasy rehetra. Zay fa voavoako ihany ty varavarany ty ary aleo miditra amin'izay dia apokatona. Zay avy an-trano dia any ambony riana mandehanako voalohany minao mantsy fa any fitoerana tota taratasy rehetra mombandralabavy izao fananany. Fa zao marina tokoa ary ny fara. Ahoana retsy? Saika mba antanany fara momba n'ilay resantsika tamin'iny. Le hoe inona moa izay fa tsy tadidiko retsy a? Ka hoe raha mazoto hianatra asa dia toan'ny fara ny sady mbola ilaina amin'izanoko. Ay tokoa moa tsika mianaka efa niresaka an'izay. Rehefa nandinika mantsy dia ohatran'ny mazoto hanao an'ilay iziko sady amin'izay koa mba nanako-traika efetoana no aviko ratra izay ka zaho ange retsy mba sosikevitra tonga tato an-tsaiko fotsiny iny fa raha mety indri dia aleo aloha manaraka zany ve nefa za zao efa nanantena araka ilay resaka ny fanaovantsika tamin'iny ka ny tena marina ki dia ohatra mbola sahirana be aloha za amin'izao ry faniry ny zanakainy andrenivohitra ary izao tefa tokony andefasana vatsy nefa tsy maintsy mbola miandry ny vidiko soandratoarany amin-dranay vo afaka mandefa ho andry zareo izay ka izay nanaovako andry hoe raha sitrapon'ny tompo dia mba aleo manaraka mihitsy eny ary aza malahelo ndry fa mbolo be ny sisy apetratsika amin'ny tompo ny zavatra rehetra retsy fa izy ny mahalala ny hevitra hiverana atsika. Izy koa ngefa nyteny fa ankino amin'i Jehovah ny lalanao ary matoky azy fa ataony tanteraka marina mihitsy izany ary ny fara fa zao marina tokoa kia hoe ahoana izay mba aiza daholo moa izany ireo taratasy mirakitra mombamomba andrisin'ny fanananareo ireo ohatran'ny aka fa ahoana mahatonga ny fara manontany an'izany te hanafatra fotsiny hoe ka jiosy apetra ao amin'ny toerana azo antoka tsara fa reny angena nisany ankinany ho avindriry faniry indrindra fa reo lovana velandreo ray aman-drendrio andrireo tandremo sao dia laniny voalavona koa hoe rofotra na sala amin'izany fa saropady reny aza manany ny fara efa nataoko tsara piriny reny izay mantso vao vita mihitsy ny fandevenana niny dia efa reny nataoko tsara pirina voalohany na zany aza mba malina tsara indri amin'izay olona miditra ao an-trandrio tadidio fa ny ratsiny ka tsy kely lalana retsy sotra ny amin'ny torohevitra sy ny fampatsahivana rery ny fara tena solondreny izay tsy hananako tsony tokoa ianao zanakindry retsy ka adidiko izany ary ny atsika ny fiainana dia miaraka amin'ny tompo mandraka riva raha mbola izy koa ny antony havelomantsika. Fa maninona koa ary ty varavarany ty no mivonika atopotsina ohatro izao jery fa nanogadanana ny tiako varavarana azy ty tao miva fa ahoana ary
nefa ny zaho aloha nandianako tany amin'ny dada-fara dia nidiko gadana soma tsara mihitsy ty varavarambe ty dia sanatri hoe ka nisy namaky tato ny tranoko za hitako izany ry tompo aleo hoe jerena daholona ny aty ambany any any ambony so mantsy dia misy zavatra tsy hita koe inona koa ary izany voadonako izany akety fanody iny da raboka tamin'ny tany atrikako finy izany zavatra nitoboka be any ambany an-tsany aza hitako ka kiala faniry maro aleo etiko reto dia hiala eto angana fa sao dia ho tratrany eto ihany aleo fa reto taratasy-panana ny reto ihany no etiko dia reto mombamomba ny kiala faniry reto ajango atao anaty vatato zay ary aleo isoto varavarakely efa ty ambony fa tsy misy fikity isa roa andriamanitro finona koa zany zavatra midoboka be any andrefatrana an'izany izany ve tsy olona aleo mihitsy aloha jerena any ka tsy hay nampangalatra izany nampanao ratsy kay maty antotongotra mipetsika ny loaliko kay ary aleo angana aloha atao izay tsoahana fa sotratra eto ihany ka dia ahoana zany ifity tsy afaka miazakasaka fa marary be ny loaliko kay ho tratra eto ihany amarina tsy misy olona akory tato andrefatrano tato dia inona fotsiny ary izany ilay zavatra midoboka be reko teo nefa dia taty ambadiky ny trano taty mihitsy ny nandrenesako azy teo sa ve sofiko ny lalitalovana tsy lalitalovana mihitsy afa ohatry ny olona na zavatra midoboka mafy mihitsy ilay haingo teo ka io enikala faniry fa mitazatazana ny manodidina tena mafy kosa aloha le fototoko ny anjera tamin'ny tany avy any ambony teo iny marina tsy ohatran'ireny vary ray konina toto ireny ny fianjerako teo matomantsy kiala faniry mijerijery ny manodidina ohatra izao dia reny izany le izy teo so ihany ko aloha fa nalaky namonjy tato ambadika ity trano fivoahany ty fa raha tsy izany angamba dia traingo teo elaratoara tena tsapako marary ahy mihitsy izany tongotro izany aza hitako ka tapaka ny taolako aleo miditra any an-trano ka da ohatra nyza fotsiny midorororo mitazana eto nefa tsy mahita olona akory iny enikala faniry fa lasa ny verina niditra any an-trano rehefa tsy nahita ninninona ary aleo amin'izay koa andeha dia atsy anaty fefatakatsy ny lalako mantso tonga dia mivoaka tsy ambany atsy raha vao mivoaka amin'ny vavady dia tsy mety fa manjary tazany kiala ratsy iny tena voatery tsy maintsy mandringy izany elaratoara amin'ity tongotra ela vao mafy tiako ary aleo aloha reto taratasy reto asisiko atao anaty akanjoko dia tsy tiako fa sao dia izy atsikaritra eny fa na dia raha vola asa tsy ataoko mahalala ny fisiny reto taratasy reto aty amiko mihitsy ny laza aminy amin'ity favoazako ty ary zao efa mahasatakatra ihany tena voafinga an'ilay fatikazo ty amary lozako nataon'le azo mpamingany tika koa le retsy ty ratoara mandringa nga tsy lozany nanjora vola fananinona ianao ao aloha ianao hipetrahako fa vo mafiaka fananinona ho hay ianaoko niady aman'olona tany nga sa
fotonomby. Aza dia maneso rera vola fa ny mahazo azy efa saiky nahafaty tsy izany fa voafingana dia minjera teria tanimbary tery zany raha tsy naratra mihitsy ny lohaliko ato Andriamanitra tsy rehefa nanoalika aho aza tena mandeha raha be mihitsy raha toara tsy rengety izy azaka tiana rera vola fa marary io azy efa manaytaina tsy laitra ataony ininina fa tehinona loatra ny namingana anao taniny dia nampitondra takaitra anao ohatr'izao raha toara bozaka amin'ny fandringotra re ianao koa ngamba tsy mijery lalana rehefa mandeha ko aizany tsy ho voafingana mijery mihitsy afa le bozaka mihitsy ny tena mpamingana zava-dozy aleo aloha akarano savony anasana ny ferinao io raha toara tsy maintsy tsabony io fa ratsy izany manonitra be ary aloha ataoko ato ambaniny tsy ato reto taratasy reto dia ny mbola raha vola tsy eo zao zay ary aleo saromana tsy tsara fa sao dia hitany zao raha vola aleo andeha otry fandehahoana koa ty ianao raha toara ianao azy ty mbola mandringako andeha ho aiza ka mampalahelo ny akizany indray mivoatra fa taraiky loatra mivatsiny e tsy tiako mantsy afiafy any reny fa manina nefa raha lefa amin'ny taxi borosy za tsy matokitoky an'ireny raha vola zay indray ianao zay mpamily azo antoka angeno asaina mitondra azy taoko ty ny olona mpamily mahafantatra antsika betsaka sady mba misy ihany izy ireo ny tena kristianina tsy matoky an'izany aho miantsanao raha vola aleo za nangaram-pitsy vao maraina sady za koa mila mitsidika anjanako Antananarivo dia ahoana izany izao io tongotra marary io sady izay indray ty ianao mbola hivimbina enta mavesatra aza ataonao olana io hoe mitondra tena fotsiny aho dia efa mety io endray ariko mivavaka ho anao aho mba ho tody somatsara ny amin'ny ankizy ihany ianao izany aho mba sy tantana ny dianao raha toara misaotra dia roviana izany ianao no miverina arakaraka izay fahavitan'ny zavatra ataoko any kosa aloha dre fa zavatrina nataonao any raha toara fitadiavana ny mahasory raha vola hainao ihany fa iarivo izany angeka loha rano ipirany vola ary niketrika samihafa sao dia anaonao foana indray an'le rangaty mba marina mafy fa anao tao foana ahoana koa raha vola izy amin'ny mahitako ianao ty mantsy manao zavatra tsy ampiheverana izay ihany indraindray ka manao be mokondoa io indray raha vola fa dia ifamaly sy anyme sermonina amikao izay filazanao azy fa dia mampitandrana anao fotsiny aratoara tadidio fa izay afafin'ny olona ngenojin'izay no ny tenin'Andriamanitra ka sainy seritreretra ihany izay zavatra ataonao any fa sao dia tsaraka ny sitrapon'Andriamanitra ka hitan-doza ka lamina fotsiny ianao raha vola tsy zaza kely akory ka tsy mahalala ny tokony ataoko dia maninona koa zao izany tsy ambaranao afa kobokoboninao samirery ihany aleo fa rehefa mahomby niketrika ho ambarako aminao eny ihany izy jere zany izy midika izany fa tsy mahazavazava mihitsy ny zavatra ataonao any aiza kosa raha vola hita avy zaniko dia izay retsy mivavory faniry mba lalina indray zany nanjohan'ny dadafary izany raha zaniko zara nge nihevitra hoe sao dia ny finoan'olona tany ary ngarainy kinona fa haika e voafingana ny endreko ka le mpamingana koa izany mba misetrasetra loatrako ka bozaka nge hono namingana ny dadafara ndreko dia izay naparatra ny lohaliny sy nampandringaringa azy ihany indray tsy melo za fa dadafara kosa izany tsy mijery lalana angamba rehefa mandeko dia asa retso saza mba gaga hoe bozaka amin'ny fandringotra dia nahalavolon-dehibe ohatran'iny zao izy zao dia mikitringa lasa ny Antananarivo any ka tsy natahorana mivotsy izay ny tongony dia tsy haitsondretsy fa angatahana amin'ny tompo mba ho ambinina sy ho salama tsara izy izay kosa aloha dia marina efa nanakana azy ihany mba hoe aleoloha ho sitrana tsara vao andefa tsy lahitra kisoka mihitsy ny dadafarandry fa ny azy rehefa izay dia izay izy raha teo moa iny somary be mokomokon-doha iny atao ahoana fa dia mitondra mbavaka azy rery ny fara
Efa telo androandroany tokoa moa izany izao nandehanana any Antananarivo. Telo andro mihitsy. Fahony tokoa. Ahoana retsy? Dada faramarina aho ohatra mbola tsy tena resy lahatra tsara ny fivavahana izany. Sa hoe izany diso fijery ny fara. Tsy hoe mitsara akory fa mba milaza ny zavatra hitako. Marina mihitsy aky izany faniry a. Tena mbola mila hoentina mbavaka mihitsy ny dada farandreny fa ohatra mbola tsy dia tena resy lahatra tsara e. Akintsika amin'ny tompo reny aminy reny fara. Zange efa mpiry ny teny azy mba handroso lala amin'ny fanarahana ny tompo fa noho izany ry azon-damosiko. Tsy maintsy mbola ho avy reny fotoana ikasihan'ny tompo azy. Sika koa ane tsy mahay manova azy. Andriamanitra rery ihany no mahay manova ny fon'ny olona n'olo tena ho azy. Tena marina aky izany faniry a. Re zany no atao amin'izany tsoroko aminao fa tsy misy atahoranao zany ny atonta taratasy rehetra momba ny tany vonjy sady aiseno hita tamora vita oatra izany eny ny alo tiako mihitsy le hoe izy any ambanivohitra ry ngaratoara sady any amin'iny faritra iny efa hainao ihany fa efa memandroso mivoatra beko eny za koa aloha mahatsapa an'izany tamin'ny fahakeloko mantsy dia tany amin'ny faritra iny ihany nianatra sady lehibe tany koa ka ianao zany efa tany fa tsy fahiny loatra tsoy angera izany zay kosa aloha mba mahalala an'izay atsimo sy avaratra amin'iny ny tenako dia hony tokoa ary ngaratoara ahoan'izay ahoana moa zany no anovantsika ny fifampirarahana ara-barotra momba an'ilay tany zao maninona raha omenao alo ny atsasabidy dia rehefa manao fitsinihana manaraka ianao mandony ambiny ka za mieritreritra hoe alefa rafaka pitso no afijery azy ihany za mantsy tsy miasa amin'ny herinandro avy iny dia amin'izay manararoatra manao vizity an'le tany any ambanivohitra mety zay ka dia ny vola ahoana avy hatrany dia omeko anao zany ny atsasany dia ny ambony rehefa tonga no omeko dia le taratasy efa ara-dalàna daholo aza manahy ianao fa efa milamina ny amin'iny soratana amin'ny anaranao sisany tany dia efa lasanao mifananana eny ary fa dia omeko anao zao zany ny atsasabidy zara tokoa efa dodina ny andray aziko hainao ihany fa ny volany marangah faniry izy zany za ihany retsy tia ve dada fary mandrosoa mandrosoa ty avarapatana ty manao ny kialakely salama tsy manafa misaotra tonga soa avy any Antananarivo aloha dada fary dia tratra sokoa kiala ka mahazo toerana ary aloha miala tsiny fa za io koa mbola vao eto ampikarakarana mihitsy ko zao vao mikenikenina eny tsy misy tsiny rehetra izany fa tovy miadana ary nanahoana ihany zany tongotra dada fara vao fingan'izany efa tsy dia maninona tsonika saingy mbola manaitaina kely ihany raha vao manao dia tongotra lavitra zany tsy tokony mbola hivizaviza mihitsy any aloha zany ianao raha zany ka za ty tsy afaka nipetrapetraka ko fa hono lasaizangany mifaranao no mity be ny tranonay ao ka napetrany ato amiko mihitsy ny fanalahidin'ny tranonareo vao tamin'ny maraina teo fa hoe misy asa fanompoana nataondry zareo ny any amin'ny toby
dia mety raha afaka-pitso hariva mihitsy azy izy ny voatafodiko izay no nafarany aloha zay indray nen'lay raha matoy iny ka izay ny afatra napetraniko so ihany aza fa napetrany tato amiko ny lakle amin'ny tranonareo finikove zany dia tsy mahita asa fanimpona atao fa tsy any amin'ny toby any foany fa maninona kosa ry dadafara Andriamanitra ane ny antso azy sy naniraka azy anao asa fanimpona any ika efa ho lavako ka izay kosa ane no antopisian'ny mpino kristiana eto ambony tany ry dadafara mba hanefa sy hanatanteraka azy asa fanimpona efa natsoan'Andriamanitra azy na izany aza tsy tokony atao be loatra ry faniry ry dadafara ny tenin'Andriamanitra ane milaza fa tandremo ny fanimpona izay ndresinareo tao amin'ny tompo mba hataterahanao izany dia maninona ka sa misy bedy raha tsy manao ka rehefa nikena dia tsy maintsy efaina mpitiavana sy ampanetretena ry dadafara ko raha tsinonako andrera-tena amin'izany io mampalahelo aloatra ianao ry dadafara ka so dia kiala faniry mampalahelo fa tsy atany tsy aparafara fa tsy atany tsy aparafara hoana fa tsy azoko se ely zany fa omeo any lakle any tranonay andehanakody fa za io koa mbola maikaikarakara ndrasara aloha alaiko vetivety le izy nataoko atsy anaty vatasariana tsy mantsy le lakle anareo malaky ianao fa maika ny ora sy ny androko ty me mikisaka ihany ty le lakle izay fa losako aloha anao dadafara ty tsisy nininona akory fa dia nijerena teto fotsiny tsy manary efa oaka amin'izao za koa aza mbola karakara vao tonga ao an-tranoko biby fiompo koa izao tsy maintsy mbola ho fahanana ka izay le asa mandraratsy inona koa izay no ataoko anao hoe karakara miadany zay fa mazotondry eko eny ary mazotokoa ianao dia samy tahiny tompo rery dadafara misaotra an'Andriamanitra fa mba nahasasalamba ihany andro any sady mba maina ny andro ary iza kory lehilahy mamikiviky be avy any an-dafy ity mbola tovolahy ny fijeriko azy zany na ny fomba fitafiny aza hita mihitsy hoe fomba fitafin'ny olona tsy avy aty ambanivohitra mety vahiny angambiny ka ry fa inona koa ary ny antonian'ity tovavy ity marina raha tsy jereny ambony ambany mihitsy za zany fa misy inona rety amiko ety Why? Ohatrany tsy vaovao amiko izany ny endrika ity tovolahy ity pôzipôziny no efa hitako mihitsy ny endriny jery fa na izy ary mitoditodika aty marina raha tsy ohatrany fantatro izany ty vehivavy ty taizao moa oe ty ve tsy vonjy vonjy fa iza moa indray tsy tadidinao tsony ve fa aniry zay voatsaroko ay ve ifaniry ty boribory tokoa ny tany ry vonjy tsy avelan'ny andro sy ny fotoana hifankahita raha mbola sitrapon'Andriamanitra ny onany hita ho elaka izy zany inona indray ianao ary ty lasa niovabeko iza koa mba marina eza le vonjy kely taloha zao izy ty lasa bolangilanginy ery no lavaranjananao izany ry faniriko io zany dia be filazaka tsy be filaza mihitsy fa milaza ny fiovahanao rery vonjy fa teza foana aloha ianao hatr'izay marina raha tsy efa mantona maromaro mihitsy zao tsika tsy niona tsony tsy izany aky fa tany andreny vohatra tany foana hitako eto moko na le fomba fitafy aza hita mihitsy hoe neny voatra tsy tahaka ny taloha tsony fa ratsy be ve za kosa tsy niteny an'izany neny voatra nanaraka ny fandrosoana reny tiako lazaina ry vonjy ay ve ka inona ro no vaovao hatr'izay tsy niona an'izay kinona moa fa zao mbola velinaino izao saorana an'Andriamanitra fa ny fahasoavany mbola mahatoy izao mandrakary
marina k'izany fa mba inona ho any atondia min'nyfonjy aty e mitady an'izay mahasoa kia fa mahasoa ahoana koa no mahasoa itsonjovana no avy rery fa iry izarindry izany za momba ho aiza fa ao amin'ny jeso ihany dia aty ambanivohitra e ary ndry izany angeka be vazivazy mihitsy e hita fizaniko zaho aky ny tena atondriako aty misy tany novidiako aty tany Mihainoa tsy izany fa mikasa amorona tetikasa momba ny fiompiana aty ambanivohitra aty za io dia izay tsy maintsy hividianako tany sady aty mba tanyrazana ihany hay kosako dia efa nahita tany hovidiana zany ie efa nahitaka vo avy nijery le tany niaraka tamin'le tompony teo mihitsy ange za io zao e ay vare tsara kosa zaniko ny fanamboarana ny taratasy ny fandoavana ny ambom-bola sisa ny tanterahana dia efa lasako le tany fa aiza nefa izany tany izany tsy ambadika kely atsika tsy dia lavitra eto e kinona zany fa dia hifankahita ety an-tanàna ihany zany sikako hita ho aky ary ndrity marina zao mba ahoany e zao e zao mbola tahin'Andriamanitra zao foana na dia efa nandao azy ireo ray aman-dreniko tsy azoko fa nandao andry ahoana moa ireo ray aman-drenry ka tao aorianan'izale afaka CP iny dia maty voatifitra ireo jiolona mpanamboatra dada rehefa nisy nanafika ny traminay ay ve ary vao tamin'ny efa-bolana lasa koa ngam'izay no nahafatesany eny e andray aky inona no nahafaty azy kinona moa fa dia aretim-po e dia izany no nahafaty azy mampalahelo aky izany fa miala tsiny aloha fa ohatrany hoe namofota mandra ry faniry tsy misy tsiny ka ianao aza mba tsy nahalalako maherezaka ery faniry tao ahoana moa fa lalana tsy maintsy andalovan'ny zanak'olombelona rehetra izany raha mbola eto amin'ity tany ity ihany koa marina izany e vahiny sy mpivahiny avokoa tsika fa tsisy hoe aritra mandrakizay eto an-tany akory izay no mahatany fandalovana azy ka izay indrindra no tokony eritreretana sy andinihan-tena mandrakariva ary fonjy misy mantsy ny olona mbola variana amin'izao fiainana mandalo izao fa tsy mba mikatsaka izay isy ny fanahany ratra izay miala eto an-tany izany mihitsy ry faniry ka eo indrindra no tokony hametram-panontaniana ny tsirairay hoe efa voahomana ve ny mandrakizay ianao dia n'izao tsika ety an-tany izao anie ny fanomanana an'izany izao ihany koa tsika dia efa misafidy hoe ho any amin'ny fiainana mandrakizay sa ho any amin'ny fahaverezana mandrakizay izany tokoa fa za ngamba ke aloha andeha amin'izay ry fanirika indray dia tsy mba handroso any an-trano kory ve ianao ry vonjy fa nga ianao maika be tsy dia hoe maika fa za io mbola mikasa mangy fianakaviany e ararotina fa mba tonga aty ambanivohitra ihany ange tsy mety mantsy le mandalo tanàna misy havanako izay kosa aloha e andrasary aloha za angory-nda mba vetivety dia miaraka tsika e tsy maninona ka sady atoroko anao ihany koa le tany hovidiako e mety mihitsy izany fa ngaty andehanantsika ity moa le lalana makany aminareo e ie tia ny lalana ka hita mihitsy ianao hoe efa tsy mahatadidiny lalana makany an-tranonay tsony ka efa ho amahatoana ny kosa nge tsy taty e ka izay ny hoany nanaovaka anao hoe tsy tadidinao tsony marina raha tsy tia ihany le lalana nandehanana keo ry faniry nandehananareo taisy izany ry vonjy ka izay ange taty teo no nijery an'le tany hovidiako ry faniry e izany ve sady ritazantsika eto ry zao le izy
alefa atoroko anao le izy rehefa tonga tsy aloloha kely etsitsika sady koa any efa lalantsika makany an-trano ihany dia aza hoaizeto izany le tany novidianao hitandry tia le izy tia zao miborina an'le tany tia le izy ty dia mipakatra ry amin'ry ohatry ny dongo-tany kely ry hitandry io tia tany manaloana antsika ty zany le izy raha azoko tsara ie ahoana fahitandry azy ngeze fa sao dia tsy tia kosa fa hafa ry vonjy ohatray zasy le rangaha tompony azy ange vao avy nijery an'ity tany tia mihitsy teo tia mihitsy le natorony ateo ka ny plan juridique an'le tany azy efa mijereko dia izy mihitsy io andriamanitra fa ahoana ary zany fa naninona tampoka teo koa ty ianao ry faniry ohatra ny lasa saina be zany ny fahitako anao fa misy inona fa ono ahoana iza ny anaran'le olona vidiananao an'ity tany ity ngaratoara no anarany maninona tsara kefa hoe ngaratoaraka ianao koa zany fa nga fantatrao iny rangaha iny ka dadafarako any ino ry vonjy ay ve ka tsy voamaika ary ve tsara zany ka ny tsy azoko nge dia hoe angamo dadafara manana zo hivarotra an'io tany io fa ahoana ka lovako avy amin'ireo ray aman-dreniko io tany io ry vonjy raha tianao fantatra marina hoe ry faniry za ve dia andainga amin'izany aminao ohatra ny tsy mahazavazava koa nge zany le dadafaranao raha izy zany kanefa dia nilazainy tamiko fa anazy io tany io ary na ny atao tantaratasy momba an'io azy efa naseho any tamiko izy ko efa nanome toky fa misoratra aminy io tany io dia amin'ny herinandro ve sizy no miaraka any amin'ny domaine mikarakarahan'le taratasy anoratana azy amin'ny anarako andrekako ny atsasabola vidin'ny tany azy efa zany nambarako anao zany fefa lasany fa ahoana koa ary zany nataony dadafary zany ary mba tsy napoziko indray zany andao mihitsy aloha tsika anaty ranoreto lamboreto any an-trano ka dia avy eo tsika isanao miaraka makany amin'ry dadafara fa tena tsy mazava amiko mihitsy izao ndao angy anary ao ianao no mitaridalana engane mba ho tratratritsika ao an-tranony ao izy mino fa mety efa tonga avy any amin'ny tompo koa izay ny mifara hoe tratrako tato an-trano ianao raha vola za io zao efa taiza ny tany tsy tongako hatr'izay natongavako teo tantanany izay ka tsy izany re ratoara fa tsy ampy mpiandry ny asa tany amin'ny toby dia tsy maintsy nandeha tany hainao ihany fa ny asan'andriamanitra no nataoko tany dia maninona n'izao vao tonga ka androany vao vitako sady za koa angefa nanafatra tamin'ny faniry fa tsy maintsy androany vao tonga so ihany aza fantoloran'andriamanitra saina mba metraka ny lakile tany amin'ny faniry efa napopoziko ihany mantsy fa amin'ny fotoana tsy maheto any no atongavanao ato an-trano ka tokony mba niandry aho kosa nge ianao vao nandeha ortoara amin'ny fomba ahoana moa ny andrasako anao nefa ny asan'andriamanitra anatsony amaika be kosa ny akosa aloha asan'andriamanitra tsy ampandeferiko izany mihitsy fa aoko tsy dia tsy raharahinao mihitsy azy zany amin'ny mahavadinao za kosa tsy niteny an'izany fa za mpandaingana re aratoara ka izany ny fiheverako aziko dia diso hevitra mihitsy ianao raha izany tsaroa fa andriamanitra dia lohany amin'ny zavatra rehetra ka na amin'ny fotoana toy ny ahoana na ahoana no anantson'ny mpanompo mba hanao ny asany dia tsy maintsy efaina sy tanterahany faran'izay aingana sinona akorin'izany eo izany akory tsy midika hoe ataoko ambany zavatra ny ankohonako fa ny fahaiza mandamy matsara no enti miady hoy ny tenin'andriamanitra eno za ve moa leo doika anao eto ka ny tenin'andriamanitra koa tsy azo doifina fa tsy maintsy akatoavina ratoara roko izay koa ilay sermonina efa ho lava loatra ka ianao ihany misitona lakolosy eoko izany eo ihany fa
Nanahoana ny tany Antananarivo tany Ratoara? Lamina ka. Ay, misaotra n'Andriamanitra kosa zaniko. Ary ny ankizy manahoana? Salama tsara daholo? Ie, salama aby fa tia zanako vaviny somary mikokoka. Azony mangatsiaka ny andro e. Ka fotoanana mihitsy ange zao andro ririnina zao e. Dia nanahoana izy nefa? Izy aloha efa tsy tena ninona tamin'izany alatany. Nasaiko nakany amin'ny dokotera matsisy talohany angako ny verina tatiako. Ay kosako. Fa le fianarany zareo eny amin'ny oniversite koa to hitako mazamazana ihany. Fa ahoana Ratoara? Ka izy aveko miala vao maraina mangirany ratsy ao an-trano fa hoe mamonjy toerana hony amin'io mbola maizimaizina ny androny sady mamirifirina itsika. Tsy tonga ao an-trano ireo raha tsy efa maizimbava vilany. Izany ny tena hoe rotoroto efa ho lavany an'ilay ankizy raha vola. Atao ahoana fa izay ilay fianaranako. Tsy maintsy miaritra sy mikirra teo ho tafita sy hita fahombiazana. Ny kamo ihany eneny tsy mahazo ny tenin'Andriamanitra. Za indray raha vola. Inona koa izao ny diran'Andriamanitra amin'izany e? Ka zava-poana ihany ny fianarana rehefa tsy ankinina sy angatahana fahazotoana ary tolo-tsaina avy amin'Andriamanitra Ratoara. Izy efa nilaza fa matoki an' Jehovah ny fonao rehetra fa aza miankina amin'ny fahalalanao. Koa ny mpianatra ve te halalan'izany e? Koa tsy Ratoara fa ny mpianatra tena mivavaka sy mametraka ny fianarana eo an-tanan'Andriamanitra dia olohany mihitsy fa tsy rambony Izy raha to efa nilaza fa ataoko miavaka amin'ny manompo ahy sy ny tsy manompo aho izy. Na izany aza mila tsitsitsiana ihany mihainako. Eny nefa koa mivavaka ho azy ireo tsika mba ho ambinina sy ho salama mandrakariva izy e. Ka izay koa ny rariny soa aniza moa rehefa tafita izy ireo fa tsy ho anazy ihany. Ka adala koa izy raha anao tsy rambina amin'ny fianaranako. Tokony mba ho tsapan'izy ireo ihany koa nge fa maty antoka ary zareo raha mody mianatra fa tsy tena mianatra akory ny volandray aman-dreny lany ny fotoana very ny fahaizana tsy azo. Ka izany mihitsy ny nananarako an-dry zareo tany e. Ary mba nanahoana ihany aloha ilay tongotra voafingany efa tsy naninona intsony. Efa tsy dia maninona firy tsonika fa somary manaitena kely ihany raha vao manao ditongotra lava ko maninona indray raha aloha raha hafanaina amin'ny sody fafana dia petapetahana amin'indra izany izay mihitsy angamba izao nanaovako azy ity raha vola fa mafy kosa aloha ny enjerako tamin'izaho ilay voafingana iny raha azoko natao dia nitombotombohako taminy angady ilay fatona bozaka naminjanary aza dia mampomery Ratoara. Zany izy hoe bozakako mpamingana olona fotsiny ko sa zany tokoa ilay hoe mandiha tany dia tsy maintsy solavaka dia asa reko mitandrema fotsiny amin'ny manaraka mba tsy ho voafingana fa leo aloha ivoaboaka kely any velany andra vola otry fa andeha ho aiza sady ary tianao Ratoara mba makaina fa anao inona any ary tianao ry dada fara ode tsy kala faniry indray ve izany miantsoantso any velany any izany raha matoa izy mihitsy izany fa leo ampandrosonako fa anao inona tia indray ry kala amin'iny mandrosoa fa ato izay manahoana nareo salama izay anaka fa ianao manahoana ohatra ay ve tsy ndrirery minakaty manahoana ianao salama tompoko ka mipetrapetrara aloha dia mahazo toeranareo aiza dia hijorojoro eo fotsiny fa ngatsy ato dada fara ao ambony ao izy ka fa hoana ariana koa aloha ty mahazo andrito ohatra mivinitra be izany ka misy tsy mazavazava mihitsy ny ataon'ny vadinao ry ny fara tsy azoko fa tsy mazavazava hoana rehetra adoso mihitsy aloha izy dia hifanazava eto sika ka na dia izany aza mitony ihany aloha ianao faniry tandreo ihany no fo fa avy ao ange no hivoan'ny ainy Ratoaro ahoany avy aty aloha ianao fa misy ilananao aty ho avy rehefa ianao koa malaky ianao fa miandry anao ato ange reto olo reto fa hoany misy inona oary fa toy manahoana dada fara atray fa tolozanao midanaka eo fotsiny Ratoara fa tsy valianao ny fiaraba amin'ny faniry sady misy olona miaraka aminy ange eo ka izay ihany reto ringa Ratoara fa hoany izao ino Ratoara aloha ty fa nga fantatry Ratoara io tovolahy io ka tia namako tiany ery ny farany namarotany dada fara ny taniko inona maninona tsara vonjy ny anaran'ny tia namako ty
ary nylazainy tamiko fa dada fara hono nivarotra ilay taniko etsy andafy atsimo. Marina ve zany ry tovolahy? Ie, marina mihitsy zany ka, ary ny fifanarahana ara-barotra nataonay izany nge fa tsara petrapetraka avokoa e. Ndrekako anao. Vao tanikeo maraina teo mihitsy azy izy vao nitondra nijery an'le tany hovidiako. Ary ny mahagaga dia milaza amiko faniry fa hoe tsy hangiara-toara kay hono ny tany fa lova mifanirina velan'ireo ray aman-dreniny izy io. Ndrekako ary tsy mamposiko mihitsy hoe aive mifakafantatra kala faniry sy le vonjy fa hoana ko ary zany inona no lazaiko eto. Oratoire, fino ty loza nataonao e, ha? Niteneny ianao fa tsy ao nilozanao midiridiry eo fotsiny e. Ka tsy zany fa inona? Aingana ianao? maimbola dia aleoko namidy ny tany. Fa nga io taninao no anananao fahefana mivarotra azy ka, ha? Sa efa nisy nanome anao an'io tany io koa, ha? Ka tanin'ny ravololana baviko ange io ravoly e. So dia tsy hainareo ary zany. Ka ianao nge zany mitovy amin'ny mpangalatra ihany raha izany e. Ty vavan'ny lary vonjy mba hampandrinikely a. Ahoana ny lazainy lafa mpangalatra? Ka ianao tsy inona mivarotra ankerin'ny fananan'olona nefa tsy hanao akory le iziko. Manginy alafa tsisy raha hainy lazany vonjy. Rehefa azo ny lafotsiny ny tany da akombony ny vava. Sa tsy hovidinika indray io tany io ka? Ka miala tsiny aminao ary ngiaratoara fa tsy afaka nividy alatra mihitsy rehefa ohatrany na mahamahana ihany ange fa ohatrany misy tsy mahazavazavo zany aminao ty e. Aika zao zany vao fantatro fa tanin'olona no amidinao amiko. Mifana n'le rangalainga tsara lahatra tany zany ianao raha izaniko. Zany mihitsy e. Ary raha fantatro dia ny tany ambolohan'ny tany Antananarivo aza fa aika tsy hanao ny tany dia aleoko tsy ho nividiana mihitsy. Sady izay indray ny atsasabola vidin'ny tany efa lasanao. Aiko efa tonga hatramin'izany izy io. Tena mampalahelo mihitsy ny zavatra nataonao ry dada fara. Mareny kialakely. Ary zay vao mazava amiko ny zavatra rehetra. Zavatra inona ry nefara? Hitako moa ratoara maimaika ireo any Antananarivo tamin'izy le voafingana. Aika nivarotra tsokosoko an'io tany io zany na maika azy nakany. Ary so dia tsy tadidinao aza fa nanatika ny vatsiny ankizy koa angeny anisany natodiako tany ravoly. Dia nararotinao tamin'izany ny fivarotana ny tsokosoko ny tanin'olona. Tanin'olona angany betsakany. Zany marina na iodika ve ianao na iodika vana na ratoara. Aza mandatsona ianao. Ary ny tsy azoko dia tamin'ny fomba ahoana moa zany nahazonao ny atota taratasy momba n'io tandro faniry io, ha? Ka izay koa angeny anisan'ny mahagaga ry zareo e. Za mino fa nalainao antsokosoko tao an-tranon'ny faniry tao zay. Dia ahoanao inona nefa e? Averiko aminao indray fa andravololona ho an'ny tany fa tsy amin'ny faniry azonao ve zany e? Ely zany fa zao no izy ry ngiaratoara. Tsy te hiditra amin'le raha-pianakavianareo aloha za fa miala tsiny indrindra ny tenako e. Fa ny any fantatro dia na inona lazainao eo ry ngiaratoara dia tsy netiny nataonao satria misandoka sy mivarotra tanin'olona tsy amin'ny fahamarinana ianao. Zany mihitsy. Noho izany dia azoko atao no mitory anao any amin'ny tribonaly amin'izao raharaha zao. Misy vonjy aza ataonao io mory se fa inona ary ty lazay sea. Ka ianao tsy inona miziriziry tsy mety manaiky ny marina ka. Tsy vitan'izany fa tovavy mboty io faniry io dia ambakainao sy amidinao tsokosoko fotsiny ny anjara-taniny avy amin'ny ray aman-dreniny. Sa tsy mba mampalahelo anao mahita azy kamboty io ry ngiaratoara? Marina mihitsy zany ratoara. Ary tsy efa mpirimpiry moa ny tenenao an'izany fa tao tsy rarahinao mihitsy. Tsy azoko hoe inona mihitsy anga ny antony ankahalanao anazy io. Kanefa dia zanak'anabavinao ihany fa tsy hoe zanak'izy akory. Zaho ty saika finganao ilay zanak'olona ary tena pitehanao mihitsy no aviny. Fa ngany izy tsy nety nataoko anao na zavatra nampalahelo anao tamiko ry dada fara? Zao reno izy ry zareo maro ireo fananandravololona ka nitsiry tato an-tsaiko ny akan'ireo rehefa maty izy. Ny hevitra fa
tsy voasoratra ravololona tamin'ny faniry ny fananany namariniko izany tamin'ny fakakoatsokosoko ny taratasy-pananana tao an-tranon'ny faniry. Dadafara tsy nampoziko ary hitako izany ny korotana be ilay atota taratasy momba atao anaty vata ka ianao no nisavasava tao. Izany koa angenina tonga ho nandringa sy namparary ny tongotra ry zareo hoe natao hatraotratra ny faniry tamin'ny zanakan'ilay taratasy dia rehefa rehako fa nigadona tao ambaravarana izy dia nisaoty varavarankely a. Ko maninona no tsitako? Ka niafy nanao tao ambadiky ny trano fivoahana rehefa iny nivoaka ny jery manodidina iny ianao dia tsy niala tao raha tsy tazako niditra tany an-trano iray ianao. Ary tsy efa nampitandrina anao moa izao tratra ihany ty marina nafenina. Mifona zareo no mitomanomany mifona famihako mifadisoko eo anatrehanareo sy eo anatrehan'Andriamanitra. Tsapako ankehitriny mifadisoko tamin'ny fitiavam-bola sy ny fitiavan-tena. Zao noho izy risy mianakavy a. Zava-dehibe rehefa nahatsapa ny fahadisoanao ianao ringara-toara taddio fa Andriamanitra ihany koa dia mamelanao ho afaka amin'ny fahadisoanao rehefa tena miaiky ny heloka vitanao ianao ary indrindra manapa-kevitra ny tsy ameriny intsony ka vonona ny an'olo tena ho azy. Marina izany voalaza mivony izany za koa tsy mba mitana lelo aminao dadafara mamelanao a. Misaotra faniry ary eto dia vonona ny iova tena an'olo tena ho an'Andriamanitra. Amin'izay mba olom-baovao manam-pitiavana azy sy ny afaka dia tsy ho mpamingana ny afako sy mpiara-belamiko intsony. Sady ny olona nge rehefa mbola tsy tena manana an' Jesosy dia manana toetra ratsy tia mamingampingan'izay raha toary. Ka zanga zao hanao an'izany intsony raha vola. Eny fa nanotaranako aza dia ho afarako mihitsy mba tsy hanao an'izany fa toetra ratsy izany. Ka izay no ilazako hoe elao io toetra ratsy tia mamingampingana io fa tsy sitrapon'Andriamanitra velively izany. Tsaro fa rehefa ny olona mbola voafatotry ny filany nofo toy ny fitiavam-bola sy ny fitiavan-karena ary ny fifankahalana dia miaina ao anaty aiziny izy izay. Kanefa dia misy farany avokoa nge ny zavadrehetra ry zareo e. Eno ahy firifiry izao no mba mahatsapa ny tsy nety nataony ohatrany nataoko e. Okizay ry dadafara irariana mba handiny tena ny tsiraray. Saona mihitsy. Dia sanatria ve ka misy olona milaza azo kristianina nefa mbola mpamingana ny ankohonana na ny havana na ny namany ihany natolotry ny orange. Mpamingana Tantara mitohy nosoratany izao fera fanomezan-tsona rindra. novelomy ny fifisinanja Niaraka tamin'ny Rahalala sy Kristofra Bearmanana. Nandray feo sy nandrindra teknika ary nanatontosa nanjara zafindrakoto.